Ny fipetra raisina moa mahakasika an'ilay hoe diplôma osika na lay zavatra mandehany anatin'ny tabazotra serasera dia tokony raikitra feno ny tenako a amin'ireo tale moa zany a zay nitendrena fa na izany naty zany a efa misy a ny fiona sy ny fifampiresahana, efa misy ihany koa ny karazana hoe fijerena mazava tsara ihany koa satria tsy afenina fa misy ampahany mety ho vitsivitsy, mety ho maromaro a na ao anatin'ny aviation civile de Madagascar na ao ivelany a mivoy ihany koa zay mety resaka fanakorontanana ve, fanaratsiana ve a fa araka ilay kabariko moa tatsy anatiny de hoe mila manaiky aloha be sy ny maro na ato anatin'ny ACM na ivelan'ny ACM fa nisy fanavozana teto a nisy fanovana teto tokony raikitra ny tenako ny amin'ny fanendrena zay nataoko a ireo aloha no tale everiko a fa mitovy fomba fijery amiko a hitondra n'izay iraka masina raisiko a amin'ny toerany mahatale généralny aviation civile de Madagascar ny tenako io satria fatatsika fa fanamby lehibe ary fanamby goavana ary sarosatra moa ny fanazavana azy fa anisan'ny manana ny fiandrianany a zany hoe aviation civile de Madagascar izany raha tsy resaka fotsiny a resaka sûreté sy sécurité eo fitaterana anabakabaka amin'ny akapobeany ary ihany koa tafiditra ao anatin'izay koa ny fiandriany am-pirenena satria raha sanatria ny vavanadiny lela ka misy ny sazy ho azon'ny aviation civile de Madagascar amin'izao fotoana izao a dia tompony raikitra tanteraka ny tenako ekeko mety hoe ny fitantanana teo aloha ny mahatonga an'izany fa matoa midina kanja dia voninkiasa matoa miditra nitsehatra dia vonin-kandia ka tsy haninika ny andraikitra amin'ny teo aloha fa zakaiko ny andraikitra izay mahatonga ny tenako hoe mila n'ireo tale ireo ny tenako a hitako fa vonona iroso makany amin'izay fanatsarana izay a iroso mafimafy kokoa any amin'ny fanarenana sy ny fanavozana satria dia tena potika simba afa baraka ary mamenatra tanteraka ny zava-misy eo amin'ny resaka secteur du transport aérien eto Madagascar ka veriko farany hoe tompona raikitra ny tenako a amin'ny fanendrena an'ireo tale anankifito a fantatra fa vonona iara-iasa amiko a ho any amin'ny fanatsarana sy ny fanavozana eo anatin'le izy ny aloha zany le mijery any amin'ny lafi miaba hoe le ina le lalatsaina ao anatin'ity le hoe fanavozany ity de mazava loatra fa hoe tantandalana ary ny lalàna de tokony tsy anana tsisy hoe tokony fa ny lalàna de miatra ary mety enjany eo fa miatra io a tsisy hoe zao ary tsy ananakava no zay mihitsy ny tena izy a raisy ny tia tsy manaraka ty miaraba tompoko salama e manao ane ye mitsy anao fa niditra tamin'ity loha hevitra anankiray fa makavaka any anaty androany de mety tsara io satria voalohany indrindra dia ninona zany fomba fahitanao reny zavatra hoe fasy ny karazany rehetrarehetra reny raha tsy miverina mihitsy sazy any amin'isy apokotany de tsy miverina tsony io satria efa tena gabilaraka be le firenena fa miainga any apokotany toko izy amin'ny mpanara-maso an'izany ny commune zany izy hoe manahoana fandehanareo ao amin'ny fomba fanadiovany fa raha tsy any io miainga tsy mandeha miantony kombako de tsotra hoe mitombo de ny vahoakan'Antananarivo tena mitombo no zany filana mitombo manaraka zany zao telo zay mampiteny avy hoe mitombo ny sabovaroka fa mitombo koa ny safako ary ny fanadiovana tsy maraka amin'ny fanadiovany tanàna miteny ianao hoe misy radio ny commune ataova ohatran'ny any Daniel Laramary misy ateo apefikoa ny aza mivoaka mihitsy a amin'ny fanaovana sisape hoe rem-pony eriny hoe ie ny zava-nisy eto ankokotany apefikoa de zao fandadio any commune nge tsy fantatry hoe maro de firy ny mahalala an'izany io fakafaka ataonao io izay miain'ny toporadio nge maheno an'io e fa tsisy maheno an'io zany de n'olona eny ampan-tanàna sy karazany tsy miraraha zany a tsy aheno an'izany fanantanana tenenina zany manaraka zany momba an'reto bus reto teneniko manokany ty bus 127 ty ligne continue io fa tsy manana hoe terminus io a na primus zany eo amin'ny raha mirasalamy reo amidiny ary fa tsy mety mandeha tsony mandeha manohy ny lalana manasa vahiny fa
eo tsy mba zaza farany asindrarana mijanona hoe eo mamasina ty eo ndray izy mamatatolona vaovao a raisy filevolerenbolery tena aizany ambassadary commune amreo fa valolona ianao raha ohatra ka hoe any amin'ny épisode tsy mahita visy zany tsony moty aho asavainty na mea ireo zany tena teneniko mihitsy sady tena mbola afaka miverina ianao rehefa avy eo a eny ary mitondra iny fandarantsika am'izao misivy ora sy efatra minitra zao a omena orana matetitetika any ianao satria tena araka ny fandresahana teo sarosarotra kely ny fifamivozana ny ambadimbadika ano azy mivoaka ny ivelany a ny eo an-trano ihany keo dia omena orana ihany keo anao satria dia ny asa atao mihaino ny tompofady eo dia toy ny vita tsy natao ndao za tsisy miaraba tompoko miaraba Bruto miaraba fandareo na hatratra ny taona 2026 taona dinany ty ho an'ny tsika rehetra dia eo mba fitahin'Andriamanitra na zany Bruto tena programmako dia zao le fanjakana dia mandray andraikitra dia am'le aretina fa ohatran'ny hoe kilemilemy zany mba forsena le ministra zany mba tena hoe presena izy azafady am'le fiteny ihany fa tena ohatran'ny miandrasana ina sa itedavana volany an-dafy za vo tsy haiko le izy a fa tena mafy be le nalisena mieritreritra an'le izy a tena ohatran'ny hoe totainana foana zay efa nanomboka tamin'ireny tolo reny efa mitiaran'izay zao ianao a ampianatra tivitily zay mandraka tonga ny ampianarana tena mitaitaina sy mitiarazana na le voly ividianana kasy sy mitiarazana aza tena hoe tsy haiko hoe manitana fanjakana mba forsena le ministra nday andraikitra ohatrany hoe na le fiteny ara ilako ty mipleny ohatrany hoe tsy manina le aretina fa aloha mivoa daholo tsika dia eo vao mahita izy ebrtsaka tena mahaso fa tena mampahery ny filohan'ny fanavozana ny repoblika aloha zany dia manao fitsidiana raha inasa ny afaritra diana ao an-tsiranana izy hatry maraina teo tonga maraina any maromaro aloha ny fandaram-potoana misy mahakasika ny fahasalamana misy mahakasika ny ara-piarahamonina sosialy satria tao an-tsiranana dia isan'ny nahery ihany koa ny etso-bahoaka fanoherana ny androjelona sy ny firongany ary nafatesana olona mihitsy nisy latsadra tany dia ijery an'ireny izy a raha ny fandaram-potoana dia toy izany koa ny université satria tao amin'ny université dia nisy ihany koa ny korotana be mihitsy zany zay nisy fifandonana teo anatoka hoe mpiaramonina sy ny mpianatra université tamin'ireny fotoana ireny a dia anisan'izany satria misy université misy ny fampianarana ambony dia miaraka amin'ny any eo ihany koa ny mikasika ny secrène zany dia isan'ny orinasa mpanjakana izy any reharehany Madagasikara mihitsy amin'ny ataontsika hoe fanamboarana sy fikojakojana sambo ary isan'ireo sambo fizivisity amin'ny ranomasina dia tokony ho tombony lehibe ho antsika ny fananan'izany secrène zany no andalo fotoan-tsaritra eo amin'izao fotoana izao satria tena misy mikasika an'ireny hoe fisotroandrenao ny mpiasa ny karaman'ny mpiasa mambolana tsy voaloha nametra-pialana atao anatin'ireny tolo ireny moa ny tale général ny secrène raha ohatra mbola tsy voatendra ny solony amin'izao fotoana izao ry samina dia hitsidika zany secrène zany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika DNT an'io ty akoatra ny resaka mikasika ny fanabeazana anisan'izany any amin'ny CEG raha tsy diso mbola mandeha makany anivorano nord ny filohan'ny fanavozana sy ireo délégation miaraka aminy ministre ny fahasalamana miaraka aminy raha teo satria dia isan'ny tompona andraikitra tamin'iny faritra iny talohana ny andrena azy ministra ny ministre ny fahasalamana amin'izao fotoana izao rasina aloha ty antso ty miaraba tompoko salama iverenako kely mampanotsay mpanana anazy iverenako mihitsy ny momba ny puissant 27 teo ary efa tsy vitany zareo manao an'io dia endao aminy botona regny endao aminy licence ny fahazahondana ny trandraka an'io fa tsy ny olona no ampisilafolainy amin'io a amin'ny hoe amidimy ianao a dia efa tsy hanoany isotrony hoe satria hoe tsy misy olo fa le olona mba taratara ny firavana ampiasany zany zany dia makaza daholo ny bokiny dia andeha tsy fantatra hoe iny le fanentanana momba an'le hoe fanafiferahana tana fanadio tanànantanary dia niteneko hoe ahoana mihitsy no azamon'ny rehetra misitaka an'izany radio en commune zany satria zany mety hoen'ny daholo be ary dia verenako kely momba amin'ny politika hoe ny TGV sy ny tino ny TGV zany ao tsy atoko zany tsy antoko zany ary tsy manabe ny antoko zany fa resaka plateforme fotsiny a nampatanjaka an'izany teo zany mampatohan'ireo député hoe indépendant reo a lasa hoe manohana an'le TGV satria na ny hevitra ireny ara tsy voatohany a iza manaraka ny heviny tsy maintsy hoe makany izy tiako tenenina zany dia zao
ny tokony mifanjakana moa zany ny tribonaly administratif fa momba vatim-pifidianana zay tenenareo mbola miandro fotoana kely angamba fa hoe ao anatin'ny fialan-tsasatra zao de mety marina zany fa ny zavatra misy amin'ny andro zay a de tokony fantatra hoe inona ny tsy andefasana antyko a no volatsy voalohany ve ary inona koa ny fanomerana tokony atao amtyko amin'ny volany tivaolo zany zany tokony misy hoe zavatra ampifanarana ahafahana mahatanteraka an'izany rehetrarehetra zany noho zany a tsy hoan'ny tombontsoan'ny orinasa ihany ny tenenana sokafo etyko fa hoan'ny tombontsoa vahoaka malagasy zay mahita azy aorazan'izany orinasa zany ny tenenana fandanja fa atao am'zanatin'ireny zany ie marina zany ahoana tokoa moa zany zao hoe mba raha mitondra fanazavana ny ao anivon'ny mpitatana an'izany orinasa zany hoe inona situation amintsika miteny zao mikasika ny orinasa io taloha teo matsy misy sokarany orinasa de misy fandraisana mpiasa de samy efa mba velivelo mpanantenana ty mena fa mbola tsy lefo zany fanantenana zany amin'izao fotoana zao mety afaka mba mitondra tokoa ve zany hoe ny situation ny mpitatana zany orinasa zany amintsika miteny zao asa aloha fa isy fiaonambe moa etsy ano Tanjombato amin'ny Sabotsy fa folo ty volany ty marina fa hoe resaka politika io fa mety hovarisako mikasika an'izany zavatra zany mety hainona vaovao de hoenitsika eo zany ny fivoarany sy ny zava-baovao a raha ohatra ka hoe marina fa hoe ny politika sy le resaka raha mpiarina mety sy tena voatery ifangaro fa mety afaka atsakana vaovao ihany io fiaonambe zay ho atao fifiarabanana tontaona moa zay ho atao etsy Tanjombato amin'ny fahafolony ty volany ty de hitantsika eo zany zaraitsika ihany vaovao raha ohatra ka mahazo amiko avao mba tsy sina mikionono ndalo raisy ny tiantsy ary miarabary ndao ary io sambano zany misy fivoana satria zany na legitina na menaka na mbo ansiramamy zany efa mitanosahinazy ary le mikasiky le tiko ty le mampiresaka ty zany za mino a efa misy resaka mandeha fa le zavatra mako amizao ilaina manaralana izy iny ilana tamin'le fitalana alohan'le zavatra vera fa matetika tao mandehatan'izany fa za mino ny sokatra io ary resaka fidanana fananany koa raha mety mbola mandeha koa zay ianina ety mety mbola isokatra koa io ka zay le tena fa tsy de gasy zany za mahita hoe tetaka hoe fa mbomba moramora kosa io de fa mary eny zay inday ika de mianarenana zany raha gnatika tena gidagida tena entana zany tena atsika malagasy zany maika loatra tsika hoe zao hoe zay fa za lefa mahita na nidira retany hoe fa mbo fahita hoe mena ny delestasy mbano efa mbo mikalabo zany ka zay nataoko hoe alohatsika aloha zany mbo miaritsy mbo mijery an'izay fanjeny fa le zavatra tsy moramora fa zavatra ampatily andreo fitondrana teo aloha zay de manarona tsikelikely an'izay ny ataon'le fanjakana vo mijoro am'izao aloha izy aloha hiasa de hitatsika ihany na nde tsy moramora efa zay fa misaotra ie ny teny zany fanokevitra zany mpiantso farany zany de ohatra mety mifamena am'le nytenen'ny prime ministre tamin'ny faran'ny herinandro teo mikasika an'le hoe raha ny délestage de lazany efa tsisy ny délestage fa coupure no misy am'izao fotoa tsy manao hoe mety manao kilalao teny hoe zany hoe antony mety hoe fahasomana fitaovana zany fa tsy le hoe tena tapahana hodikodina ny herinaratra tsy zay tsony zany le mitranga am'izao fotoana zao fa mety hoe fahasomana fitaovana na mety hoe misy poto tapaka na mety tsy fantatro zay mety vokatry ny satria andro fahavaratra moa zao zay lafiny anankiray de faharoa koa de ny prime ministre ihany koa de nanindro mafy an'iny hoe alao aloha hiasa fa aloha tsy be resaka de ohatran'izany le story nataon'izy anaran'le ministre dongadonga kely iny le sam ministre ny ankova iny ny tena boto de maninona délestage manao koa iny zany izy koa tsy be resaka izy fa tonga de basika mihitsy izy ao anatin'le raharaha ataotsika kalazana mba hoe ohatrohatran'izay fotsiny le izy de araka nambara teo raha vony zavatra mandeha ny fitsarana tsy maintsy misy valiny io raha piditra raha afaka tsy misy voatondro lalàna hoe ny fitsarana tapina ny ana conseil d'état na ohatran'izany dia tsy maintsy mamoaka didy ao anatin'ny fepotona toy zao tsisy an'izany tsisy lalàna milaza an'izany fa voaka eo hoe any io de miandry zany tsika ny fampatsahivana ny mety atao ngamba zany fa ny didy tsy maintsy ivoaka eo na oelo io na oaingana so fotsiny fampatsahivana fotsiny natao efa niasa heritaona mahery lehibe ny tanàna tany amin'le commune ambanivohitra atao hoe Pasikely tany amin'ny district na Paravaravola tamin'ny fotoan'andro
dia nisy novodidina voaka ny fitsarana mikasika ny raharam-pifidianana be ny tanàna tany atoerana dia tsaroantsika tsara ny zavatra nitranga tamin'izany dia izay le izy mety marina ny le tenen'le olona teo alohantsika mahandry so dia amin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra raisina anao miarabary an'izay mananinone voavoalohany ny taona dia fampanao azany kosa ve zay tena vonina ny andray anao zany na dia fampiaraba no nytonotona fotsiny arany namba maheno feo anao injay anao fa tonga dia efa mba fifaliana ho anay zany eo anatin'ny tony zavatra zay atao tony dia miandro koa zao satria ohatran'izany zao hoe misy taratasy zany mandeha ny fitsarava-mbalalampandrena mikasika le solomavombahoaka raha ho anay tambola niandra dia mivangabao vangabao zany sady tsy voamarina hoe nakaizana rarina nanina sady tsisy taratasy fiarana fa tonga dia jity mingitrika raisiny anao aloha miaraba tompoko salama e naoary salama tompoko salama e kasle tiako teo e orinasa malagasy tsy tiako reny zao efa ny orinasa malagasy tsika zany tokony mpanosika mba isandra teto tsika zany hoe fahatsara fahaizanao zany hoe orinasa malagasy zany fa raha ohatra zao hoe sakasakana ny tonga dia tsoroko iny karahana mahazombotso am'le hoe fanakanana izy satria atsesera lafa atoko hoe produit ka fanovana fisainana manina raha mifanosika dia mifanohana ny firenena reny tena hoe isandratra amin'izany ka zay ny nangata amin'ny mpitondra fanjakana zany hoe mba hanohanareo orinasa malagasy rehetra fa tsy tiako rery any ary hanosika amin'ny orinasa malagasy ty mahazotsao ty navoaka malaka zay raha misaotra to ie misy zavatra anakoroa no tonga ataontsika rehefa miresaka n'izany ianao za zany tena le zavatra nytenenina no resiko ary tena mino fa teny diala fa tsy hoe teny mandangolango na mampiresaka na ohatran'le taloha hoe mampiesona nisy ampahateny tao anatin'ny lahateny zay nataon'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika zay netefa tamin'ny tanora hoe mivondrona nareo dia manaovanareo tetikasa fa hanampy anareo ny fanjakana amin'ny fanatanterahana zany ray zay ivery fa zava-dehibe zany ary ny famena amin'izany zavatra nytenen'ny premier ministre laben'ny gouvernement tamin'ny tafatafata amin'ny mpanao gazety ny amin'ny hoe orinasa eo amin'ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo eo izy izy ny tao anatin'izany tena hoe mahitsy mamaka efa reo zany maka ny tsirony tany ara-piariana ara-toekarenina fa hitondra hoe modèle économique vaovao izy izy tsy ho fitondrana fanavozana zao mba hoe reo zany mba tsy hoe isandrahaka amin'ny mihoatra ny zavatra efa mba ataontsony reo efapolo dimapolo reo fa mba alaondray ataony hafa le izy de le hafa io zany zay le resahana teo raha azoko tsara zany le esprit an'izany de tsisy satria napetraka le fanontaniana manahoana ny fahalalahana fandrarana raha azoko tsara le zavatra tinda tao a de tokony mandeha makany amin'izany a tokony tsy isy aya angamba hoy aho a satria tenin'olo dehibe zany ary ao anatiny ataontsika hoe lozika an'ilay a le zavatra tiana atao ndalo resiny ianao rehefa voninao miaraba taoko